Dia fahaly miarabantsika rehetra atao anatin'ity resadresaka izay ifanaovantsika isaky ny faran'ny herinandro ity ny tenako. Androany isika dia iresaka ilay atao hoe vino satria zany zao ny malaza na ny ankizy kely aza dia efa mahafantatra vina na ny vavy antitra aza dia efa mahalala izany vinavina izany. Ny vina izay ho resako eto akory dia tsy vinavina ny amin'ny mety ho toetry ny andro tsy akory. Ka andeha hampafantatra indray ny tenako hoe tahaka an'izao ny andro any Antsiranana, tahaka an'izao ny andro any amin'ny faritra Mahajanga, tahaka izao ny etỳ anivon-tany. Io ilay ataon'ny teny vahiny na ny teny baiko hoe météo. Misy olona natokana anatanteraka an'izany ka tsy hanao météo akory na minavina ny météo no ataoko eto. Tsy resaka ihany koa na minavina ny isam-bato izay mety ho azoko amin'ity fifidianana ity, fa ny ho resahako dia ilay vinavina ny taona 340. Zay no ho resahantsika amin'izao fotoana izao. Ny vina izay napetraka dia tsy milaza akory fa ho tanteraka na tsy maintsy ho tanteraka ny hoe 200 ariary ny kapoaka ny vary. Tsy milaza an'izany ny tenako. Fa zaza dia milaza anareo fa ao anatin'io vinavina izay napetrakitsika io mandra-pahatonga ny taona 340 dia hiakatra trany izany vidim-bary izany. Ary efa manomboka miakatra izy zao. Zay no ho resadresantsika amin'ity anio ity. Afaka mireare isika fa mitombo ny famokarana ny resaka herinaratra eto amin'ny nositsika, ary maro ireo asa vita manapirofo izany. Efa nomeko baiko entitra ny tao amin'ny jirama, fa tsy tokony hiankin-doha amin'ny vola mpanjakana izy ireo fa tokony anana ny fahaleovantenan'izy ireo amin'ny resaka arabola. Ny fampiakarana ny herinaratra izay efa nazavaiko taminareo fa ireo orinasa lehibe no voakasika izany fampiakarana izany. Ka ao anatin'ny fampiakarana dia amin'ny alalany ireo vokatra izay omeny ireny orinasa ireny no akany indray ny vidiny jirony izy ireny. Ka ianareo ihany anie zany no mandony vidin-jiron'izy ireo raha miakatra ny vidin-jiron'izy ireo azagagy ianareo raha lafo ny vokatra izay vidinareo amin'izy ireny. Lazako ihany koa fa ny 250 ny mampiasa ny herinaratra eto Madagasikara dia tsy tratra n'izany fampiakarana izany. Izy ary ny tsy mampiasa herinaratra, ary izy ary no holazaina fa tsy tratra ny fampiakarana io. Ary azagagy ianareo fa milaza aminareo ary ho teneniko aminareo tsy tratra ny fampiakarana io fa ny etsy la réunion kely. Neny any tsy tratra n'izany fampiakarana ny vidin-jiro zany. Betsaka ireo mikakaiky amin'ny vidin-jiro. Raha zavatra kely no ampiasaina ao an-trano dia tafiakatra ambony dia ambony ny vidin-jiro izay alohan'izy ireo. Ka noho izany dia averiko ihany fa ny etsy la réunion kely sy ny any amin'ny faritra tsy mampiasa ny herinaratra avy amin'ny jirama, ireo ihany no tsy tratra n'izany fampiakarana izany. Fa mbola ao anatiny izay vinavina izay ihany dia tsy midika akory fa amin'ny taona 340 izay isika voiasa. Fa efa nilazaiko fa efa niasa isika ary mbola miasa isika. Raha ho resantsika ireo fotodrafitrasa izay efa natao sy efa notokanana dia ho resako kely ny fitokanana fotodrafitrasa tany Mananaravaratra. Nitokana isika tetezana tany, nitokana isika tsena tany Mananaravaratra, ary dia milaza aminareo fa tao anatin' ireny fitokanana ireny anie tsara ny mampafantatra atsika anie fa ny vahoaka tany amin'ireny tanàna izay nanaovana fitokanana ireny no noterentsika amon'omby. Ary raha zavatra kely no notokanana
dia terena tsy maintsy olona lehibe tahaka anay no mitokana azy. Na zavatra kely tsy dia manahoana. Izay no ilazana fa miasa isika. Ary izay no entiny ilazana fa mahavita isika ao anatin'ny asa izay notantarahantsika. Ireo vahoaka malagasy izay nandray ny fitokanana dia tsy maintsy manolotra omby, tsy maintsy manolotra vary sy ny zavatra maro isan-karazany ao anatin'ny fitokanana izay atao. Io ilay teneniko hoe takalopatsa vitim-pinanana. Fanoizantsika an'izay resadresaka androany izay dia te-hilaza aminareo hoe raha misy olona tsara sitrapo ka afaka manatanteraka foto-drafitrasa dia tsy izay fa izay no hitokana azy fa tena haiko mitokana foto-drafitrasa io reharehan'ny aty Afrika sy eran'izao tontolo izao mihitsy ny tenako amin'io fitokanana foto-drafitrasa io. Ny ONG navita tohadrano entina anampiana ireo tantsaha dia zany no teny tamin'izareo hoe ao zany hitokana azy fa haiko tsara mihitsy ny mitokana an'io. Tahaka an'izany koa ny tohadrano maro izay vita tamin'ny tetezamita dia mbola ny tenako ihany no nitokana ireny foto-drafitrasa ireny. Zany no manam-porofo fa tena mahay mitokana foto-drafitrasa izahay ary tato anatiny ity fitondrana 5 taona latsaka kely ity dia izany mitokana foto-drafitrasa vitany be sy ny maro izany dia tena hainay izany ary izahay no nanatanteraka izany. Ny asa tsy misy fa fitokanana ireo zavatra vita no zavatra tsy maintsy ataontsika. Farany maranako ny resadresaka izay fanaovantsika androany dia averiko fa natao ho topoin'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hanompo vahoaka. Averiko foana izay ao anatin'ny resadresaka izay ataontsika. Natao ho topoin'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hanompo vahoaka. Sa ve diso zany? Natao ho topoin'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hanompo vahoaka. Tahaka n'izao zavatra ataona izao. Fa raha diso zany dia ozy aho hoe nareo no mandiso an'izany. Natao ho topoin'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hanompo vahoaka. Ka dia mametraka ny veloma sy mandrapitafa ho amintsika tsiraray avy ao anatin'ny resadresaka tsy mahaleno sampona. Natao ho topoin'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hanompo vahoaka. Dia ozy izy aho hoe